Distrikany Marolambo, lehilahy iray izay maty novonoiny ilay ramatoa vadiny tamin'ny fomba feno habibina. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny famonoan'olona tamin'ny fomba fianabibina no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Loza mifamoivoizana ny trangana loza mifamoivoizana teo an-tamponanteza fokontany Antokala commune Ampaneva distrikany Manjakandriana tamin'ny zoma 20 Jolay 2024 lasa teo iny tamin'ny lalam-pirenena fahatelo. Kodiaran-droa iray izay nanao taingin-droa avy ny Anjorobe ho any Antananarivo nandeha mafy mba hisongona fiara taxi brosy izay teo alohany no nifandona tamina fiara be izay nifanohitra lalana taminy. Namoiny ihany teo no eo ilay mpamily kodiaran-droa izay 620 taona. Naratra mafy kosa ilay niaraka taminy izay efa nientina namoziny hopitaly moa taorian'ity loza ity. Famaizana fiara indray ny fanampy tamina famonona ny afo ny manodidina marihina fa tsy nisy olona tao anatiny ity fiara tamin'ny fotoana nirehetany. Tsy fantatra mazava aloha ny antony izay nahatonga ny afo fa efa fiara nirehitra no hitany ireo manodidina. Teny namehana moa no nitranga ity trangana fahamaizana fiara ity. Fiara nanatitra entana no nirehitra sikilan'afo teo ankaiky ny EPP Ambohibary namehana tamin'iny omaly maraina iny. Avaratsena Ambohidrapeto indray fantatra fa halatra ny bisikileta izay namidin'izy ireo 9 tamin'ny andro ny 18 Jolay 2024 iny. Tonga hivarotra bisikileta halatra hafa indray ireto vehivavy ireto tamin'ny andro 19 Jolay 2024 saingy niantsony olona zandary avy hatrany ka izao voasambotra izao. Andiam-behivavy mpangalatra bisikileta moa ireto voasambotra teny avaratsena Ambohidrapeto ireto ka noho izany efa tsy mifidy saranga intsony izao ny resaka halatra fa hatramina vehivavy dia miditra antsehatra amin'izay resaka halatra izay hatrany. Loza mifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fahefatriny lehilahy iray izay mpiandry sisinala no maty tsy tradrano voahitsaky ny camion tamin'iny andro ny omaly iny tokony ho tamin'ny 1 sasany antoandro tany hoany. Teny amin'ny lalam-pirenena fahefatry iny moa teo Ambodimanga commune Marsakoa no niseho ity loza ity. Raha loharano vaovao ray avy any an-toerana dia voalaza fa resy tory teo amoron-dalambe ilay rangahy ka niharan-doza. Niparitaka eraky ny arabe ny atodohan'ilay lehilahy izay voahitsaka ny camion ity nandritra ity loza mifamoivoizana ity. Any Mahajanga indray nametrahana takela-pahamantarana ny sisin-dranomasina rehetra. Takela-pahamantarana misa 70 no napetaka manerana ireo sisin-dranomasina ao Mahajanga ho fampahafantarana ny tsara ho fantatra mikasika ny ranomasina sy ny ho fisorohana ny loza no antony izany indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny mpialan-tsahatra izao. Sisin-dranomasina eo amin'ny village touristique Petit Plage, Maroala, Grand Pavois hatrany Antsantia no nametrahana ity takelaka ity. Ka ho an'ireo izay mpanao vakansa dia mba araho hantsaka sy andavany ny toromarika rehetra ao anatin'ity takelaka ity mba hisorohana ny loza izay mety hitranga ho anao sy ho an'ireo namanao izay mandeha miala sasatra any Mahajanga any. Raha mpanao gazety Nicole TV izay voatazony Voromahery izay ahitana mpitandro ny filaminana sy ireo lazaina fa andro masofokon'olona ao Benesy Toliara nanomboka ny tolakandro ny omaly iny hatramin'izao. Ny mpanao gazety iray Nicole TV any an-toerana any dia tazomin'izy ireo. Nisy ny fanadihadiana azy ary taorian'izay tsy mbola navelan'ody i Bonhomme Élysée hatramin'izao fotoana izao. Nanatanteraka ny fanangonam-baovao sy fanadihadiana momba ny Rarahabazy Toliara no antondiany ity mpanao gazety ity. Noho izao tsy afaka manatanteraka ny asany izao. Andrasana araka izany ny fivoaran'ny toedraha raha sy ny fanazavana zandarmariam-pirenena momba izao fitazomana mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany izao ary ho tanterana amin'ny antsipiriany
ny mahakasika an'izany rehetra izany aorian'izay andao am'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha famonoan'olona tamin'ny fomba fianao-bibiana izay niseho tany amin'ny distrikany Marolambo. Lehilahy iray no maty novonoany vadiny tany amin'ny komina Maro Mitety voalohany distrikany Marolambo ny talata 12 Jolay lasa teo iny. Efa ela no tsy nilamina ny tokantranon'izy ireo ary efa matetika ny fandrahonan-drangahy ny vadiny raha ny fanazavany ilay ramatoa hatrany. Taba-kevitra fa hisaraka izy ireo tamin'io andro io ary nandeha tany an-tanimboly mba hizara ny fananana. Nisy ny fifamaliana ka niady izy mivady. Nodarohany ilay vehivavy tamina vato ny filahim-badiny. Lavo sy torana ateo amin'ny sisiny tanimbary ilay niharany herisetra. Aveo mbola nokapohina tamin'ny hazo ihany koa ny lohany. Rehefa tsy nihetsika intsony izy dia notofany ity nahavanondoza ity tamin'ny tany. Nolazainy fa lasa any Mahanoro ny vadiny rehefa nanontaniany Jodahany izy. Ny alatsinainy 12 Jolay no taitra ny fokon'olona raha nahita alika maromaro izay nitangorona teo amin'ilay toerana nandevenana antsokosoko ilay razana. Rehy ihany koa fa nisy fofona maimbo. Ny alarobia dia nohadina ilay toerana ka nahita fatao ireto olona izay tonga teny an-toerana. Dian-java-maranitra telo heverina ho antsy no voamarina tamin'ny lohany izay mangana ihany koa. Nanokafana fanadihadinina famotorana ity ramatoa izay nahavanondoza ity taorian'izao nahitana anifaty ny vadiny izao. Ka vosokajy ao anatin'ny famonoan'olona feno habibiana araka izany ny zavatra izay nataony ity ramatoa ity ho an'ny rangahy vadiny ity tany Marolambo ity. Ka ny afatra ninninona ny tsy fifankazahoana, ninninona ny disadisa dia tsy tokony azo atao mihitsy ny fifampikasian-tanana na ny lehilahy izany na ny vehivavy satria ny fotezitra tsy nanandrariny ary matetika io hatezerana tsy voafehy io dia mety hiteradoza ho anao ary ihany koa mety hiteradoza ho an'ny hafa. Profon'izany zao ity tranga izay niseho tany Marolambo ity ny olona mpivady izay efa nifanaraka fa hisaraka nefa dia nifamono ka izao lasa ankorazana izao ilay rangahy vokatry n'izay disadisa sy ady ary ny fotezitra loatra izay tsy voafehy izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.